Salama daholo eo andao indray raha ho tanterina amintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tany Anosibe nanotrona ny festival Somaro i Mamirabatomanga ary hataony tsara lavitra noho ny Nosy Maurice i Nosibe ho isatrany. Komisiona vondrona Afrikanina Zoera 4e division no natolotry ny Madagasikara ho iatrany ny mpanao politika raha namakafaka ny zavamisy. Taoriny antsony firaisankina ho kandida i Marc Ravalomanana ho an'ny bentanany Antananarivo. Politika ankapobeny fanjakana hifototra amin'ny sosialim-bahoaka hoy atrany Premier Ministra Ntsay Christian. Ka ireo no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miahoany amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tamatagazy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndahoary. Tazana natolotra teo amin'ny lampihazon'ny festival Somaro andiany faraikiminy folo ny PDG filoha tale général ny vondrona Sodia Mamirabatomanga ny aliny alahady 20 aogositra hifoha ny alatsinainy 20 aogositra 2024 lasa teo. Misy olona navy amintsika eto, olona tia Nosibe ity. Misy raha angatahany amintsika amin'izay mba anampiany antsika. Io no teny izay nataon'ny député Rosy Namiandrazana François, fantatry ny maro amin'ny solonarana hoe François Labanane, ny aliny alahady 20 aogositra nandritra ny festival Somaro. Ny olona lazain'ity député voafidy tao Nosibe ity dia ny PDG ny groupe Sodia Mamy Ravatomanga. Tamin'izay niresaka nilaza izy fa hataony mandilatra tsara kokoa noho ny Nosy Maurice i Nosibe. Atoa filoha tele généraly izay PDG Mamy Ravatomanga mangataka aminao izahay amin'ny fanampina Somaro mba tsy ho faty. Henonay fa manamboatra zavatra maro ianao uzina orinasa hotely izay ety Nosibe koa mangataka izany rehetra izany aminao mba ahafahan'ny tanoranay manana asa. Fantatray koa fa olona avy any ivelany mamonjy ny hopitalinao Tsabotena mangataka aminao koa izahay mba hanaovana hopitaly lehibe eto Nosibe. Nantsoiny député François Labanane isevahoaka avy teny amin'ny lampihazo Mamy Ravatomanga maro ireo izay nankasitraka izany fihetsika ity PDG ity. Tao ihany koa ninomenomenina tsy tokony idiran'ny resaka politika tamin'ny lanonana Somaro koa nisy sahady tamin'ireo izay mpanotrina ny festival Somaro andiany faraikiminy folo ity no nanome tsiny mafy any député izay voafidy tao Nosibe ity. Eo amin'ny resaka politika izay hatrany dia nanana viana hitondra any Madagasikara eo amin'ny sehatry ny Afrikanina ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ny fampiresaka tamin'ireo filoha maro teto Afrika sy teto an-toerana ny tenany noho ny fankahalana noho ny tsy fanekena fa ny olona tsy mitovy hevitra aminao dia mba afaka ampandroso ny firenena ihany koa. Dia mpilalao na joueur 4e division no natolotra kanefa lalao iraisam-pirenena na hoe match international no atao ho iatrany Andriamatoa Rivo Rakotovao raha nilazany heviny mahakasika ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Etsy andanin'izay dia vory-lanina teny amin'ny lapan'ny foibeny antoko Timma teny Belair ny sabotsy lasa teo ny lohandohan'ny mpisorona ao amin'ny vovonan'ny firaisankina nahitana filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana, ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao, ny solombam-bahoaka izay voafidy tany tolera voalohany sy teny Randrana Soliaiko, ny filohany antoko Tsara Tahafina Paraina Auguste, i Pasteur Edouard sy ny maro hafa notrony ny mpikambana manodidina ny 200 ary nanana tena nanatrika ny fanamarihana ihany koa ny RMDM any amin'ny faritany sy ny ray aman-dreny ara-drazana. Fionana noho ny fanamarihana ny fahadimy taona ny fikambanan'ny rodiben'ny mpanositra miaro ny demokrasia eto Madagasikara ny 10 aogositra lasa teo izay nifanoditsy tamin'ny fahatsiarovana ny hetsy-bahoaka tamin'ny taona 1979. Ny vohitra nandritra ny fionana ny fahavononan'ny mpitarika sy ny mpikambana hijoro hatrany hametraka ny demokrasia marina eto Madagasikara. Manoloana ny olana sedrain'ny firenena dia niantso ny filoha teo aloha ho kandidany bentanany Antananarivo ny firaisankina ary nilaza ho vonona ary tsy amboadidy ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana. Araka izany dia vonona ny hirotsaka
ho kandida ho ben'ny tanàna ny Antananarivo Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna izao. Tontosa ihany koa ny fanoloran'ny Premier Ministre Antsay Christian ny fandaharan'asa izay mifototra amin'ny politika ankapobean'ny fanjakana na ny PGE teny anivon'ny parlemanta. Na efa nanaovan'ireo député tsangatanana aza ny fanatanterahana izany dia niroso hatrany satria 20 ireo nandany raha toa ka 9 kosa ireo nitsipaka. Izany hoe nandresy izany nivondrony maro anisa rehefa niroso tamin'ny famelabelarana ny PGE fantatra fa tsy nisy fiovana firy loatra. Mba ho fanajana ny lalàna moa no tsy maintsy nanolorana azy satria nisy ny fanendrena any Prime Ministre ary anatin'ny 30 andro nanendrena azy no hanolorana ny PGE ka tsy maintsy natao ihany izy io. Nifantoka tamin'ny sosialim-bahoaka ny politika ankapobean'ny fanjakana na ny PGE dia ny fampihenana ny fahantrana, fanatsarana ny fahefa-mividy, famoronana asa ary ny fampiakarana ny harikariana fahobe. Ireo ny loharam-pahamehana izay feheziny andry 3 lehibe dia ny loharan-karena mifototra amin'ny olona, ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fahaiza mitantana. Notsipihana Andriamatoa Prime Ministre fa hojerena manokana mandritra ity fotoam-piasany faharoa ity ny fanatanterahana ireo vina izay napetraka dia niady amin'ny fahantrana, fitandronana ny mahaolona, fahasalamana, rano fisotro madio, fiofanana arak'asa, tanjona ny hanomezana haratonaina amin'ireo tokantrano tena sahirana, ny zokiolona, ny vehivavy sy ny vehivavy mpampinono sy ny maro hafa. Ny haratonaina dia fanohizana ilay tetikasa toy ny vatsinankonana, asa vonjovoina, tetikasa tsimbina, fanorenana fotodrafitrasa sy ny sisa. Ankonina mahery ny 4,000 real sy ray hetsy ary tokantrano 4 tapitrisa no kendrena isitraka izany. Hojerena manokana koa ny fanajariana ny toeram-ponenana anatin'ny programan'asa ankonina miarina, tanjona ny hanatsarana ny fidiram-bolan'ny vahoaka ary hapetraka ny rafitra ara-sosialy vaovao. Izay aloha izany no hitan'izy ireo fa mety satria izay no heverin'izy ireo fa laharam-pahamehana ary izay ihany koa no hitan'izy ireo fa mety hampandroso sy ahatsaratsara ny vahoaka malagasy iray manontolo ary izay no hitan'izy ireo fa ahafahana miala amin'izao fahantrana lalina izay mianjady amin'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka amin'izao fotoana izao. Marihina moa talohany izao fanolorana PGE izao dia efa nisy ny tsy fanekena izay nataon'ireo antokom-panositra mahakasika an'izay fanolorana PGE izay talohany fivoriana tsy ara-potoana sy nandritra an'izay fivoriana tsy ara-potoana izay no tanterahana tao amin'ny lampany Tsimbazaza tao ho an'ireo sombamboaka rehetra izay mandrafitra ny parlemantera atao anatin'ity 5 taona ity. Na dia teo aza nefa izay tsy faneken'ireo mpanositra izay dia tsy nahasakana ny fitovizan'ny fivoriana moa izany satria ny mpanositra raha teo moa vitsy anisa ka tsy haharesy ny maro anisa mihitsiny. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny sesy tomatomata gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.